Mbola eo amin'izay lafiny politika izay ihany no hitondrantsika ny vaovao amin'ity hariva ity nanatanteraka fihaonana sy fiankarabana tratry ny taona tany amin'ny renivohitry ny faritra Boy ny tany Mahajanga ny fikambanana fanaovan-tsoa tsy mihety anisany nanome voninahitra ny fotoana moa ny ministry ny asa vaventy Eric Razafimandimby mitatotra an'izany Claudia Solution sy Mamy Rasoanefo. Totosa Somatsara ny sabotsy 4 febroary 2024 tao amin'ny Antsika Beach Majanga nilanonana fankalazana ny fa 17 taona nijoroany fikambanana fanaovan-tsoa tsy mihety na FFT. Voamarika tao anatin'izao lanonana izao ny firaisankinan'ireo fikambanana tsy mihety manerana nosy ary ny fanamafisana izany indray. Taloha tagny boka mbola vitsivitsy zahay tsy mihety teto samy nangananga fikambana kanefa natambatra président Siranga zany amin'ny 1960 tambara zalahy rehefa anarana fikambanantsika amin'ireo hoe fikambana fifanaovan-tsoa tsy mihety amin'igny moa izy président de république dia nahafalifaly olo naharavirav olo natambatra dia nifandimby maromaro zaho zao farany amin'izao fikambanana tsy mitariky azy Nampatsiany ministra Eric Razafimandimby nandritry ny lahateny izay nataony fa tsy manadino ny faritra Sofiana ny filoham-pirenena. Anisan'ireo tetikasa izay tohanana Andriamatoa Filoha hoy izy ary sombisombiny ihany ny fanamboarana ny passe rapide avy any Bealalana, ny passe rapide avy any amin'ny croisement Analalava ary ny makany Mandritsara. Tonga danosina sy nanome voninahitra ny lanonana moa ny ministry ny asa vaventy Eric Razafimandimby amin'ny maha-ministra coach ny faritra Sofiana tenany, Ramatoa vadiny Prime Ministre, ireo lola sy solombavam-bahoaka avy amin'ny faritra Sofia, ireo solotenan'ny Sojabe avy amin'ny distrika 7 ao amin'ny faritra Sofia, teo ihany koa ny filohan'ny mpianatra sy ny filohan'ny fikambanana vehivavy avy amin'ny distrika 7 ao amin'ny faritra Sofia, ary ireo solotenan'ny fikambanana isaky ny distrika izay monina eto Antananarivo.